Mbola tantara mitoy izany moa ny tana formation sy ny mpilalao mpitantana sy ny mpilalao ao amin'iny satria moa dia samy nilaza ny ampiakatra ny raharaha eny anivon'ny fitsarana ny andaniny sy ny ankilany ka dia ho hita eo ihany izay toy izay verina eny amin'ny kianja indray isika notanterahana tamin'ity androany ity ihany koa ny lalao manasa-dalana amin'ny fiadina ny amboaran'ny ligina lalamanga kosa indray izy ity fantatra fara fa ny ekipan'ny COSFA sy ny FC Soleil no hiatrika ny lalao famaranana amin'izay fiadina ny amboaran'ny ligina lalamanga izay ny Coupe de la Ligue moa no hanambarana azy teo amin'ny lalao manasa-dalana izay ny COSFA dia nandresy ny Ezami tamin'ny Sareny ohatra ny FC Soleil kosa dia nandresy ny ekipan'ny ASPA tamin'ny isa 2 ny ohatra tamin'ity androany ity ny COSFA sy ny FC Soleil izay zany araka nambara teo no hiatrika ny lalao famaranana amin'ity fifandanana ity. Ikisaka kely eny amin'ny sectionna Ambohidratrimo kosa indray isika tafapetraka amin'ny fomba ofisialy ny talata teo ary ny filoha vaovaon'izany sectionna Ambohidratrimo izany Randriana Varivony Janot izay moa dia taoriana ny famindran-toerana nisy teo aminy sy ny filoha vonjamaika teo aloha. Taoriana ny nahafatesan'ny filohany Randriana Vao James ny volana aprila lasa teo dia napetraka ho filoha vonjamaika ny sectionna Ambohidratrimo ho antaranja baolina kitra Rakoto Arvelo Philibert mba hisian'ny firindrana sy ny fanohizana ny fitatana nefa dia nisy ny fivoriana anarahana fifidianana natao tamin'izany indrindra ary no nahalany ny filoha vaovao ny Janot Randriana Varivony raha ny fantatra dia lany tamin'ny Tsiambato enina no telo ity filoha vaovao ity. Ny talata tolakandro teo nanaovana izany famindram-pahefana teo amin'ny filoha anankiroa ireto teny ambiraon'ny ligina lalamanga teny Mahamasina famindram-pahefana izay natao tao anatin'ny firalainana tanteraka tokoa. Teo am-pamarana ny lanonana dia nilaza ireo tetikasa sy ny fandaharana asa ny filoha vaovao anisan'ireny ny fampihefana ny mpanazatra sy ny hipitsara eny amin'ny faritra Ambohidratrimo iny ao ihany koa ny fampitsorona ny sous-section efatra izay tokony eo isy any an-toerana ary farany efa tsy ny kely indrindra dia ny fananganana ny birao fiben'ny sectionna Ambohidratrimo.